ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba antsika riavako malala hatraty ratsinainy fahefatry ny volana aprily ity manonona fitanan'i Jesoa amintsika riavako. Ny voarahatra mofana antsika anio dia ny taratasy faharoa ny Koritianina faharoa toko fahefatra andiny fafito ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Aminaran'i Jesoa. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany-tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny hareben'ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, firefitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesoa mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesoa. Fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesoa mba aseho ao amin'ny nofona mety matokoa ny fiainan'i Jesoa. Koa ny fahafatesana ny miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahy ny fonona izany, indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia miteny, dia mino koa izahay ka miteny. Fa fantatra fa izay nanangana ny Jesoa Tompo no anangana anay koa miaraka amin'ny Jesoa ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombony ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombony fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia vaozina isan'andro tranandro kosa ny toetra anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no haritra mandrakizay. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly riavana no nanorina ny fiangonana tao Korinto araka ny fahafantarantsika azy ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo no mitantara ny 10 misionera nataon'i Paoly ka nanorenany ny fiangonana tao Korinto. Vetivety dia nahalehibe zanaka ara-panahy Paoly satria natanjaka ny fiangonana tao Korinto. Saingy rehefa natanjaka ny fiangonana tao Korinto dia nisy olana tao anatiny. Nisy olana anatiny maro na ara-panahy io na ara-pifandraisana tao amin'ity fiangonana naoriny apôstôly ity. Ary saika ilay fototr'olana dia nateraky ny fampianaran-diso sy ny teny miparitaka tao anatin'ny fiangonana, ny hely tao anatin'ny fiangonana tao Korinto fa tsy teny apôstôly i Paoly. Ary dia nisy vondron'olona vitsivitsy ny kiomy tamin'ny fampianaran'ny apôstôly Paoly. Nisy vondron'olona maro ny kiomy na vitsivitsy ny kiomy tamin'ny hoe Paoly izay tsy mendrika ho mpitarika ny fiangonana noho ny toetra noho ny lafin-javatra maro samihafa. Ary dia nanoratra ny taratasy voalohany ho an'ny Koritianina Paoly, nanitsy nanamboatra ny olana ara-potompolona aloha. Momba ny fanasany ny tompo, momba ny fitondran-tena mamendrika, momba ny henanaterina any amin'ny sampy sy ny hafa rehetra ny fanomezam-pahasoavana. Saingy akoatran'io olana ara-potompolona io dia nisy koa ny olana ara-pifandraisana mihitsy. Ary taorianan'izay dia namangy teny moa zany Paoly hamangy. Dia namangy ny fiangonana tany Korinto Paoly ary io lay famangina izay nangiry firy, nisy rahatrapo, nisy ranomaso izay nataon'ny Paoly teo anatrehany Korintianina, nambarany Paoly mihitsy aza fa nalahelo izy, diso fanantenana izy tamin'ny Korintianina satria fiangonana izay tiany novolavolainy, notezainy kanefa dia nivadika tsy hoe taminy ihany fa tamin'ny filazantsara mihitsy ara. Ary dia nasehon'ny Paoly tamin'ny Korintianina, naborany tamin'ny Korintianina zany alahelo zany ranomasony zany. Ny tapany voalohany amin'ity Korintianina faharoa ty dia maneho zany pahany amin'ny ranomasony ny apôstôly Paoly zany, ny ranomaso mihitsy. Ary dia ao anatin'ity Korintianina faharoa ty anko nefa nino nasehon'ny Paoly fa namely satria rehefa fanatona ny Korintianina sy Paoly dia nisy ny fifamelana. Nisy ny fiaingana vaovao
nisy ny famitranam-pihavanana mihitsy aza hitantaratra ao anatin'ny Koritianina faharoa teo amin'ny Paoly sy ny Koritianina. Ary ity eto am-piaratanantsika ity de tsy afa-tsy akory fa famitranam-pihavanana. Famitranam-pihavanana satria be loatra ny fanaratsiana any Paoly tao anatin'ny Koritianina. Anankiray am'ireny any hoe olona momba ny maha-apôstôly zay nozongozoniny ndo fitsenisa tao Korinto, fa tao koa ny famirapiratra ireo filozofa, famirapiratra ireo mpampianatra maro tao Korinto ka tsy de nilahatra loatra tamin'izy ireny Paoly. Tsy afa-nilahatra tamin'izy ireny mihitsy Paoly na tsy nininy lahatra tamin'ireny namiratra ireny teo amin'ny lafin'ny fampianarana. Paoly dia tsy vitany hoe nilavin'ny olona ihany maha-apôstôly azy, fa nilavin'ny olona mihitsy koa aza ny fampianarana noho ny izy mahantra satria mahantra Paoly, ny fido mahantra Paoly, tsy mba tahaka ireo mpampianatra namiratra maro tao anatin'ny taratasy tany Korinto, tao anatin'ireo fiangonana tamin'ireo tanàna be tao Korinto, fa nahantra Paoly olona tsotra mamely tena, manao asa tanana, ary indrindra aza tsy nanana trano nonenana akory fa mifindrafindra etsero amin'ny tokantrano ny kristianina tao Korinto, ary tsy de tena nahay nandahateny loatra, tsy tahaka ireo mpampianatra maro, mpampianatra filozofa maro tao Korinto, na mpampianatra manam-pahaizana maro nanodidina tao Korinto, de tsy olona namiratra be tamin'ny fahazavantsaina na tamin'ny fahaiza-miteny na fahaiza-mandahateny Paoly, ka dia somary menatra ihany ny Korintianina no ny amin'ny Paoly aza. Ary dia tao anatin'izany no nantsiny Paoly. Hitantsika fa ny Koritianina faharoa toko fahatelo andininy faharoa sy fahaefatra ahitantsika an'izany. Koritianina faharoa andininy vakitsika nge izy manao hoe amin'ny andininy fahatelo, Koritianina faharoa toko fahatelo, ianareo no epistilina velona voasoratra tomponay sady fantatra vakian'ny olona rehetra. Ny antony de zao ny taky andininy mideratena fa zahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoa ho anay aminareo na avy aminareo, mila epistily filazantsoa, zany hoe ny Koritianina, ny fiangonana tao Korinto de nitaky am'le fitenintsika etriny lettre de recommandation, nitaky hoe iza ka ianao, ohatran'izy ianao, mba tantarao aminay ny zavatra nampamiratra anao, mba tantarao aminay, mba asehoe aminay hoe iza naniraka anao. Tsy am'izao andro antsika zao ihany nitaky izany lettre de recommandation zany ny olona, fa tamin'ny andron'ny Paoly de fa nisy zany. De io hitantsika amin'ny Koritianina faharoa toko fahatelo andininy voalohany io, de hoe Paoly manao hoe antsy zay ka nareo ny epistily velona, tsy manana lettre de recommandation menanareo hoy Paoly, fa izao mialeo ny epistilinay, tsy mila filazana soa mihitsy milaza an'izay hoe iza moa za, fa raha mijery anareo nataoko izany nanorina ny fiangonana tao Korinto, toy izao nareo noho ny filazantsara zay nitoriana, noho izany tsy mila epistily filazana soa mihitsy zay, fa ianareo ny epistilinay. De toejavatra tahaka izany no nitranga nampanano sarotra tamin'ny fifandraisan'ny Paoly sy ny fiangonana tao Korinto, zany hoe zanaka ny volavolainy nefany dia toy ny nanao todi-kivo azy indray, ary dia eto Paoly de namitra-pihavanana tamin'ny Koritianina, ary mijoro vavolombelona izy. Andininy fahavalo zay hoentina mampahery anao, no marina kokoa ny andininy fahafito, fa manana izao rakitra izao amin'ny filany-tany zahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fatsoava aminay. Zany hoe ity eto am-piaratanantsika ity, mofrain eto am-piaratanantsika ity de saika maneho zany fanetretenan'ny Paoly zany. Paoly de milaza fa tsy mitovy mihitsy amin'ireo mpampianatra eny amin'izao tontolo zao Paoly, fa mpampianatra tsotra, ary mahamaika an'i Paoly tsy mandahateny ho famenona fahalalana, fa mandahateny amerina ny olona ao amin'i Jesosy. Ary raha mamaky tsara ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo tsika de miverimberina mihoatra nindimy na inenina aza ny teny hoe Jesosy Kristy. Zany hoe asehon'ny Paoly fa ny antom-pisiny ny maha-apôstôly azy de ny mamerina ny olona ao amin'i Jesosy, ny taona ny olona ao amin'i Jesosy, tsy miankina amin'ny statut na ny saty zany hoe manam-pahaizana, mamiratra amin'ny fahaiza-miteny, mamiratra amin'ny fanaovan-javatra, tsy zay loatra hoy Paoly, tsy zay mihitsy ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia izaho mamerina anareo ao amin'i Jesosy. Eto arevako malala de ny andininy fahafito,
hotsika manao hoe zao ny tenin'ny apôstôly paoly manana zao rakitra zao amin'ny vilany-tany zahay. Ny korintianina zahay nanondro amin'ny paoly na tsy tia amin'ny paoly no izy mahantra tsy manan-kelofana akory ara mivezivezy atsaroa tsy de olona nanao zava-dehibe ny fitadiavana fa olona niasa tamin'ny herin'ny tena ny asa. Nanondrotra ny korintianina, nanondrotra ny korintianina tamin'ny fahaizany, tamin'ny fanoloran-tenany, tamin'ny fanetretenany, de niezaka paoly nanondrotra. Ary ny dikany io teny io hoe manao hoe ny fahafatesana ny miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Zany hoe nanondrotra ny korintianina paoly, tsy nampaninina azy ny niaritory voageja manodidina mitondra ny fahafatesana potraka sy ny lafin-javatra maro samihafa satria nanondrotra ny korintianina izy. Dia hoy izy manao hoe aza mieritreritra anay ho mahantra, aza mieritreritra anay ho sahirana fa mampanan-karena ny maro zahay. Hitantsika amin'ny andinina amin'ny toko fahaenina io izy manao hoe tahaka ny ampalelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanan-karena ny maro. Tiany paoly tenina de ny hoe aza mieritreritra anay, aza mijery ny fantrahanay sy ny mahatsotsotra anay, tsy de mampanahoana anay loatra, mety mahantra ny fijery anay, mety tsy manan-karena ny fijery anay, mety tsy de manana inona zahay, fa manana ny zavatra rehetra zahay ary mampana-karena ny maro izahay. Ary dia izany rehetra nentin'ny paoly namperitreritra ny korintianina satria ny korintianina de materialista, zany hoe ny hevitra ny hijery ivelany momba ny paoly. Ary io mbola dika le tenin'ny paoly ihany manao hoe na dia levina aza ny toetra ivelany satria ny taoniny paoly hijery ny ao anaty, hijery ny tena izy. Reto korintianina reto tsy kisendrasendra daholo reto voambolana reto manao hoe raha tsy mijery ny hita izahay fa tsy hita, satria ny hita ihany nijeren'ny korintianina. Raha mijery ny paoly izy de niendrika ivelany, to lay olona sahirana, to lay olona votsavotsa, to lay olona tsotra, to lay olona manetry tena, le olona zay tsy mpitady voninahitra, le olona miaritra, le olona tsy miteny, le olona mangiry firy sy ny sisa rehetra. Marina fa enjany paoly amin'ny fotoana sasany masika, entitra sy ny tahaka izany, saingy hita kosa ny maapôstôly azy ny fanetretena. Zay mahatonga amin'ny paoly manafatra manao hoe aza de mijery ny hita fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. De hoy paoly ary reto manazava manao hoe zahay nge manana rakitra amin'ny vilany-tany, zany hoe manana tahiry, manana trésor, manana tahiry zahay ao amin'ny vilany-tany. Ary dia inony zany tahiriny apôstôly paoly zany ka teneny manao hoe mba ho an'Andriamanitra ny lehibe ny hery fa tsy avy aminay. Inona ambaran'ny paoly hoe tahiriny rakitra ao anaty vilany-tany. Fantatra moa fa tamin'ny fotoan'andro tamin'ny andron'ny paoly de mbola tsy nisy banky, mbola tsy nisy fitehirizana volamena na fitehirizana vola na fitehirizana harena, fa ny fanaon'ny olona tamin'ny fotoan'andro dia manao rakitry, manao vilany-tany izy zany, manao vilany-tany izy. Fantatsika na vilany-tany na siny be tany, raha ohatra ka makany Afrika iny de ataony hoe kalabasy, zany hoe karazana fanaona andrera Madagasikara na tany Afrika na tany Moyen-Orient de fanao avokoa tamin'ny fotoandro taloha. Alaina le harena de apriminao zany firavaka na volamena na zavatra tiana tehirizina na vatosoa de atao anatin'iny siny be tany iny na vilany-tany de zaronana de alevina ny atsaha na alevina amin'ny toerana zay tsisy mahita, fa asiana maritra fotsiny ihany dia fantatra fa hoe io zany milevina lay harena. De paoly manao hoe zahay nge manana zany rakitra izany, zahay nge manana zany mitahiry zany, fa aza mijery ivelany mihitsy fa manana zany tahiry zany zahay. Inona lay tahiry zay tenenin'ny paoly ao amin'ny korintianina ka mahatonga azy afa mijoro tsara eo anatrehan'ireo olona zay mety ho tsy mahatokony fampianarana. Ny voalohany indrindra de ny azo fijalian'i Kristy na ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ambaran'ny paoly fa ny harena tsara indrindra de Jesosy. Paoly amin'ny Filipianina de manao hoe ataonay ho taimboraka ny zavatra rehetra. Raha mamaky ny baiboly katolika isika de ny baiboly katolika manao ataonay fakofako ny zavatra rehetra fa Jesosy ny tena harena. Io mambarina an'ilay hira fa 870 lay hoe ay Jesosy ampy zay. Ary zay ny toritenin'ny paoly, tiany paoly lazaina am'ireto olona atao Korinto reto hoe na inona mety ho harena nananao,
na inona mety ho fahazavantsaina sy everinao toerana misy ianao de zao tsy tena reny zany, tsy tena reny zany fa mandalo ihany, ny zavatra hita de mandalo ihany, fa ny tena arena de Jesosy. Lay Jesosy anefany de arena miafina ao anatin'ny vilany-tany. Tsy ny olona rehetra ny mahita azy, tsy ny olona rehetra no afaka mahita azy, fa ny olona zay nandray ny antsony ihany, ny olona zay manaiky hikarita sy hitady zany ihany amin'ny finoana. De eto rehavako malala asehoan'ny Paoly zany fa mety ho manana zavatra rehetra ianareo ho Paoly, mety ho manana zavatra maro ny famirapiratana isan-karazany, fa izao mielona ihany reny, fa ny tena reny izay ananana io Paoly ka tokony ho anananareo de zao Jesosy. Rehavako malala Jesosy no tena reny. Asa raha rehefa mira ninira zay nofirondra zafy mahifiny ianao hoe ay Jesosy ampy zay vola sy arenako, mety mahafatifaty an'izao tontolo zao, fa ay Jesosy ampy zay. Tsy maninona ny manan-javatra maro isan-karazany tahaka ny tao Korinto, mamiratra amin'ny vola mikarena, mamiratra amin'ny fahazavantsaina, fa izao alohan'izay rehetra zay de tokony fantatrao fa ny tena rakitra soa ao anatin'ny vilany-tany tokony ho anananao de Jesosy. Tsisy heviny mihitsy ny zavatra rehetra eo aminao raha tsy eo Jesosy. Tsy hoe aza atao anao ampy ny zavatra rehetra, fa mametraha fanontaniana hoe ampy anao ve Jesosy. Jesosy ampy rehavako malala. Mety tsy manana ny rehetra koa ianao, tsy maninona zany arakarak'izay fantatr'Andriamanitra fa omena ianao, fa izao ny rakitra soa ny mpino-driavako malala de Jesosy. Fa ny faharoa zay hevitry ny tenin'ny apôstôly Paoly ihany, raha miteny izy manao hoe manana zao rakitra soa zao amin'ny vilany-tany zahay, tsy Jesosy eo zay lay rakitra soa, fa ny faharoa koa de zao ny finoana, ny finoana. Jesosy zay maty teo amin'ny azy fijaliana, zay fiainana ho an'ny olona. Fa ny faharoa de zao ny afahan'ny Paoly koa mijoro de no Jesosy, fa noho ny finoana ny Jesosy koa aza. Jesosy nge maty teo amin'ny azy fijaliana, zay teneniny Paoly amin'ny eo andininy lava be io, teneniny aza ao amin'ny andininy 720 ny fitiavany Kristy ny manery anay, teneniny fahoriana maro isan-karazany ny hoe izahay de mitondra ny fahafatesan'ny Jesosy mandrakariva eo amin'ny tenanay mba aseho amin'ny nofinay mety maty zany fiainan'ny Jesosy zany. 120 milaza zany Paoly eto fa izao ny finoanan'i Jesosy tena arena, ny finoanan'i Jesosy dia arena miafina. Raha ohatra ka ny arena zay nikatsahan'ny Korintianina mafy ka nampangany an'i Paoly ho mahantra ho tsy de manahoana loatra hita maso, fa hoe Paoly manao hoe mety tsy hitanareo fa ny finoana nge ny tena ahafitan-javatra, ny finoana nge ny tena ahafahana mandroso e. Io no arena miafina indrindra, io ny tena arena, ny finoana. Betsaka raha malala ny olona no mieritreritra fa isaky ny manao zavatra de tsy afaka manao zavatra na tsy afaka mifaly raha tsy eo lay materiel, tsy hoe tsy ilaina akory reny. Fa zao Paoly de manazava tsara fa ny finoana ny tena zava-dehibe, ary izy ary de manazava mihitsy manao hoe mahay ny zavatra rehetra nge ahy amin'ny alalan'lay tia, amin'ny alalan'lay namonjy, amin'ny alalan'i Jesosy. Inona zany? Ny finoana ny mahatonga amin'ny Paoly mahay ny zavatra rehetra, mahazo ny zavatra rehetra. Mety tsy manana na inona ny apôstôly Paoly, fa raha tian'Andriamanitra ny anome zany de zao afaka manome izany izy. Zay ny dika le teny hoe ny voninahitra mahatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay. Raha tian'Andriamanitra ny anome zany amin'ny Paoly de azony atao zany, azon'Andriamanitra omeny zany, satria Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ary ny finoana no ahafahan'ny Paoly mandray zany zavatra rehetra hain'Andriamanitra izany. Amin'ny alalan'ny finoana no ananan'ny Paoly izany. Rehavako malala ampy anao Jesosy, fa arena sarobidy ao anatin'ny mpino koa ny finoana. Fa hoy Paoly hoe manana zao rakitra izao amin'ny vilany-tany koa zahay, eo ny finoanan'i Jesosy, eo Jesosy ny azy fijaliana. Fa ny fahatelo de ny fitiavanamana, ny fitiavanamana. Mahafinaritra ny 420 zay novakitsika rehavako malala. Fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay, satria izao no hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka de maty koa izy rehetra.
ry avako zava-dehibe mihitsy ny fahatsapan'ny olona fa ny fitiavana de harena sarobidy, ny fitiavana dia harena sarobidy. Tamin'ity herinandro ty ny perikiopantsika omaly alahady dia nyresaka momba ny Jona, momba ny Jona mpaminany. Inona moa ny olana ny Jona mpaminany ry avako malala? Inona ny tsy nananany Jona? Nananany Jona ny fahaiza miteny. Hitantsika amin'ny toro-teniny zany, hitantsika amin'ny fahaiza miteny nananany Jona zany talenta izany, hitantsika amin'ny toko 7. Nananany Jona ny hery izay ny ahafahana miasa amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa inona ny tsy nananany Jona ka tiany tompo nananany ka natonga ny tompo nametraka azy na namela azy heritreritra nandritra na 3 andro tao anatin'ny kibon'ny asan-drano. Inona ny tsy nananany? De ty rakitra anatin'ny vilany-tany ity ny fitiavana. Tsy tao anatin'ny Jona ny tena fitiavana an'Andriamanitra, tsy tao anatin'ny Jona ny tena fitiavana ny olona rehetra. Nananany Jona avokoa ny zavatra rehetra, ny fahaiza miteny, ny teknika mandahateny, ny fahafoizatena sy nananany zany, fa ny tsy nananany de ny fitiavana. Satria fantatsika tsara ny olana teo amin'ny fanjakana vakatra sy ny Asirianina. Fantatsika tsara ny etraketraky ny Asirianina tamin'ny fanjakana avaratra sy ny manodidina rehetra, nefa Jona irahin'Andriamanitra handeha ho any amin'ny Asirianina, ho any amin'ny Ninive renivohitry ny Asirianina. De tezitra Jona, ny Jona ahoana moa no akanisako any Andriamanitra? Tsy aleo ve ravanao any izy, hotoriana ny fahamarinanao izy, hotoriana ny fitiavanao izy, de zao tsy ho tezitra aminy ianao, tsy aleo ve anao tezitra aminy, fa reo firenena mpampijaly anay, reo mpampahory anay, reo ratsy fanahy. De mikomy Jona nakany Tarsosy. Tany Tarsosy zany any akaikin'ny Espagne. Nandeha nifanohitra amin'ny lalana tokony nandehanana izy, lasa izy nandeha tany. Tsy nanana fitiavana izy, tsy nanana fitiavana an'Andriamanitra izy. Dia tsy nanana fitiavana ny mpiarabelona aminy koa, zarany Jona raha simby asiry. Izy manao ankario angena nimbanay tsy mahalala, tsy mitsetra anay akory, alosim-banao Andriamanitra izy. Zay nge mahatonga saiky tsy nandeha ianao Andriamanitra mpamindra fo, ianao Andriamanitra ny tiany Jona de lay Andriamanitra tsy mpamindra fo, lay Andriamanitra tsy mpamela heloka, zay ny tiany Jona. Lay Andriamanitra tsy hamindra fo amin'ny asan'ny tanany, lay Andriamanitra zay mikapoka sy masika, zay ny tiany Jona. Lay Andriamanitra mpamaly faty, zay ny tiany Jona. Lay Andriamanitra mamaly faty, zay ny tiany Jona ijoro eo anatrehan'ny Asiriana. Zay nge saika tsy nandalaka, vakio tsara ny toko 4. Manadala fotsiny ianao. Zavatra andrasako aminao de zao tokony kapohinao sy faizinao reo Asiriana reo, satria reo de nampijaly anay. Avako malala, tsy tao anatin'ny Jona lay fitiavana. Lay rakitra soa izay nananany Paoly. Avako malala, de nanjary nanimba ny fanompony. Nanjary simba ny fanompony. Sova teo Andriamanitra, araka ny fantatsika, sova teo Andriamanitra. De namerina azy tao akibon'ny asan-drano, nanandatsaka azy tao anaty kibon'ny asan-drano. Nandritry ny atelo azan-drano. Ina moa dikan'ilay azan-drano? Hoy ny filazany ao amin'ny toko 2 manao hoe nataonao tao anatin'ny rano difotry ny rano nandritry ny ateloan'andro. Inona ny dikan'izany? Rano, batisa. Lay ateloana tao anatin'ny azan-drano ny sarin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Midikan'izany lay Jona tao anaty azan-drano, de midika Jona nandray ny sakramenta. Raha jerena amin'ny solomason'ny teolojia antsika kehitriny, de mazava ho azy fa lay trondro ny telonan'ny Jona sy Jona tao anatin'ny trondro nandritra ny ateloana tany anaty rano, de midika hoe lay kristianina vita batisa, kristianina nandalo ny batisa, kristianina nandalo ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Lay trondro ao anaty rano zany, izay nitoeran'ny Jona de tsy afa-tsy akory fa sarin'lay sakramenta. Tandindon'lay sakramenta zany i trondro tao anaty rano ny telonan'ny Jona. Tandindon'ny sakramenta roa lehibe zay maha-protestanta amin'ny protestanta, de ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Ary rehefa ndioviny zay Jona, de tonga olom-baovao izy, ary afaka nitory indray ny afatr'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. De avako malala, ny rakitra soa na ny rakitry ny vilany-tany any de avako malala de ny fitiavana. Ary io fitiavana io de fitiavana manery
io fitiavana io no afahanao miteny tahaka ampolo manao hoe tsy ketraky zany zahy na inona ataonareo aminay de tsy ketraky zahay na inona ny amafiny ny asa de zao voakija manodidin'zay fa tsy tery satria nahoana satria manana rakitra soa de zao ny fitiavana afako malala mampiavaka navahana kristianina fa merimberitsika de ny fananana fitiavana nadray mety matsiaro mangiry firy any ny olona tahaka an'jona fa maninona no atao an'izao na tahaka zany fa izao rehefa ko malala ny fitiavana no mampisy fifaliana ny fiainana isan'andro ny fitiavana no mampiadam-po rehefa ko malala ny tsy famelan-keloka ny fahasosorana naty zandrendrany dia tsy mampisy fiadanana sy fifaliana ravako ho Paoly eto manao hoe manan'izao rakitra zao amin'ny vilany-tany zahay izy io rakitra io ny azo fijalian'i Kristy Jesoa izy io rakitra io ny finoana afahantsika miasa sy mandroso ino ny rakitra io ny fitiavan'Andriamanitra afahantsika mijoro vavolombelona ary mifarany avako malala raha miteny koa tsika manao hoe fa manana zao rakitra zao amin'ny vilany-tany zahay de izao ny voninahitr'Andriamanitra ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra apetraky Paoly tsara mihitsy io ilanja ny voninahitr'Andriamanitra io hoe vonina mahatanteraka ny voninahitra mavesatra am'tika teny tsotra moa nandraisantsika azy ny voninahitra de efa mavesatra tika teny hoe voninahitra dia efa mavesatra ny dikany amin'ny teny hebreo kabod mavesatra dia mbola tsy rimy Paoly ihany hoe mavesatra de mavesatra mihitsy zany hoe manantena ny voninahitr'Andriamanitra manandanja eo amin'ny fiainana izy tandray mantsy ravako malala rehefa mijery ny fahatsoran'ny kristianina zao tontolo zao de ndraindray to maneso ny kristianina maneso hoe zao venatsoe kristianina to tsotra loatra fahatsoram-piainana tsiry avako malala satria hoy Paoly mbola ravana ty tranolahy tsika ity tany ity de manana zay narafitr'Andriamanitra isika de maharitra mandrakizay any an-danitra ino io avako malala ny fanantenana zava-dehibe rehefa malala ny olona manana fanantenana ny tsy ananany zao tontolo zao am'izao tsika miresaka zao sady tsy ananany ny finoana hany ka vo manombo zavatra izy de ny tsy avitany ao an-tsay hany ka tsy sa manombo zavatra zao tontolo zao hiaran'ny fiovany zao tontolo zao ary betsaka ny kristianina rehefa malala ny hiaran'ny fiovana fa tsy sa mitondra fiovana satria tsy manana finoana be dehibe ny fiangonana na ny mpino hiaran'ny fiovana fotsiny ihany fa tsy mitondra fiovana satria tsy manana finoana nangan-javatra tsy manana finoana androso dia lasa manara-drendrano lasa tsy sa manova fa rehefa ao anatin'ny olona ny finoana rehefa malala de sa mijoro manova zavatra izy ary zay nananany ireo kristianina ny taonjato maro satria zao nanana finoana izy afaka nanova ny fiarahamonina ry David Jones afaka nanova ny fiarahamonina ry Griffiths afaka nanova ny fiarahamonina ry Dr Davidson ny antony de zao nanana finoana izy fa itsika kehitriny ovan'ny fiarahamonina satria tsy manam-pinoana ny fiarahamonina ny manova ny fiangonana ny fiarahamonina manova ny mpino satria tsy latsapaka ny finoantsika fa ny faharoa de zao rehefa manala lisany mahorony olona kehitriny koa de ny tsy fananana intsony ny fitiavana tsy manam-pitiavana ny olona kehitriny lasa mamitsaka ao anatin'ny fo ny vakalana ny tsy fitiavana hany ka lasa malemy mampalemy rehefa ko malala ny vakalana mampalemy ny fialonana mampalemy zany rehetra zany tsy mitovy mihitsy ny olona etan'ny mpitiavana manao zavatra sy etan'ny fialonana manao zavatra tsy mitovy mihitsy voafetra ny herin'ny fialonana tsy afahany vao mainka manimba ny herim-po manimba ny herin-tsaina tsy mampisokatra ny saina ary zay mahatonga ny eto am'izao tontolo zao tazanao ny ady atsiaro etsehiny fialonana etsehiny fifaninanana fa tsy etsehiny fitiavana intsony ny olona ankehitriny hany ka tsy afaka misambatra amin'ny fahatsarany ny zavatra omen'Andriamanitra na de efa tsara azy no omen'Andriamanitra manodidina azy de tsy mety sambatra izy satria tsy misy fitiavana satria tsy manam-pitiavana fa indrindra ny tena tsanana ny olona koa de ny fanantenana hitanao amin'ny resaka isan'andro ataon'ny olona saika mihiba mandrakariva ny resahana saika hitanao fa resaky ny olona tsy manana fanantenana na de mpino azy rehefa malala tsy manana fanantenana intsony ny fijeriny fiainana de zao miaratsy ary hiaratsy hatrany satria nahoana satria tsy manana fanantenana
fa rehefa mahana fanantenana aloha ravako malala ny dikany hoe fanantenana de zao tsara ny anio fa mbola ho tsara lavitra noho ny anio ny ampitso mety ratsy ny anio fa ho tsara ny ampitso de hoy paoly manao hoe izahay de manana fanantenana satria manana rakitra soa ny vilany tany de ny rakitra soa ny vilany taninay de zao ny fanantenana ny finoanay fa hiatsara ny ampitso ho tsara ny ampitso tsy hoe satria miezaka sika fa ho tsara ny ampitso satria ao Andriamanitra zay mahatonga Paoly miresaka ny hoe horavana ty tranolay itsika ity isika manana izay tsara lavitra andiny faefatra mitoko fahadimy fa isika zay amin'izao lahy izao de misento noho ny mahavesatra antsika fa mbola ho avy ny tsara lavitra fa finonana andohanantsika fa tsy fahitana le avako malala aokary isika anana fanantenana efa nomen'Andriamanitra anao ny tena arena de Jesosy rehefa raisinao de mitondra fitiavana mitondra finoana mamelona fanantenana ao anatinao anananao ve zany arena tsara indrindra zany efa nomen'ny tompo anao zany efa anananao zany fa ampiasao efa nomen'ny tompo anao efa vita batisy anao mpandray fanasa amin'ny tompo anao aza maiky ho fitahin'ilay ratsy fa efa anananao zany lay ratsy ny manakivy anao isanandro sanandro hoe ianao nga manana zany ianao nge resy ianao nge fa efa anananao zany de afaka malala efa omen'ny tompo anao ny fanantenana ny finoana ny fitiavana efa anananao io rakitra soa io ivelan'izay efa nomen'ny tompo anao zay mampamiratra anao efa anananao zany fa izao rehavako malala ampiasao de matoky de mitenena tahaka amin'ny Paoly manao hoe manana zao rakitra soa zao zahay ka na de voakeja manodidina zahay de tsy tery zany mety ho disy hevitro zay indraindray mety ho very hevitro zay fa tsy mamoy fo zany mety menjery zahay potraka tsy aro noho ny fanenjena noho ny fahasarotan'ny asa fa izao tsy maty zany zahay satria manana finoana manana fitiavana manana fanantenana ary dia na ahoana voakeja manodidina na ahoana de zao amin'ny zavatra rehetra de mampiseho ny tenana eo mpanompon'Andriamanitra zahay satria manana ny rakitra soa de zao ao amin'ny vilany tany de ao amin'Andriamanitra zany ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra be famindrampo ianao Andriamanitra tianay ka mamindra fo aminay efa nomenao anay ny tsara indrindra teo aminao de ny zanako ao malalanao efa natolotra ao anay ny tsara indrindra ny sarobidy indrindra teo aminao Andriamanitra de ny zanako ao malalanao koa tsy omenao miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra rakitra soa anay Jesosy zanakao aty amponay ao amin'ny fiainanay de atao volona manana finoana zay tompo amin'ny fiainana isanandro tsy olona resy lava tsy olona kanosa tsy mahajoro atao vi manam-pitiavana zay terizo amin'ny fitiavanao zahay tsy olona taitaitra ny rendrarendra n'izao tontolo zao ka ho latsaka ao anatin'ny fialonana na mifakahalana na fitsarana ivelan'ny hafa ary olona mana fanantenana zahay olona mahatoky fa misy heviny ny fiainana isanandro ary ny zavatra lalovanay de nataonao hitondra fifaliana sy fandresena ao anay tompo atao fitsapanay mandrakariva fa manana anao zahay de sambatra aza velanao angetaeta ny arenan'izao tontolo zao mihoatra noho ny fangetahetananao Andriamanitra fa atao fitsapanay tompo fa efa anananay ny tena arena de ianao Andriamanitra ary ny zavatra rehetra omenao anay ny voninahitra mavesatra rehefa tianao mahasambatra anay zany de jereo ny tokantranonay jereo ny asanay jereo ny fiangonana misy anay tsirairay avy jereo ny ankohonanay indrindra jereo ny tanindrazanay samy andray anao Jesosy lay rakitra soa ao amin'ny vilany tany zay ny mananao anay amin'ity pasika ity ao aminao Jesosy no metrahana ny fiainana sy izany varaka izany amen